Riava malala rehetra ho mitompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra raitsy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny afahantsika manana anjara amin'izao herinandro ny fianakaviana izao ary dia isaorako manokana Ramatoa Andrianomanana Miarisoa Mpitandrina mivatsy ny ankonany ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana ny voamierany ankohonana sy ny fanabiazana izay nanome anjaranay amin'ny ity herinandro sarobidy sy soa izay iainantsika ity ka hijoroana eto ankehitriny ary nanolotra ny adidy amin'ny hijerena manokana ny loha hevitra hoe ankohonana sy fianakaviana feno fahasoavana araka ny fikasan'Andriamanitra. Ka izay zany no banjinitsika tsy fantatro raha maro amintsika manana ny boky iombonana momba n'izao herinandro ny fianakaviana izao ity boky mangamanga kely ity mba tsangano ny boky eny aminareo eny satria misy oraitsika vato setsy nitondra ianareo ka tokony mba nirariana sarobidy loatra le niainantsika nandritra zao herinandro zao hatramin'ny rahampitso dia nirariana dia ny hoe tsy fantatro amin'ny alalan'ny voamierany ankonana sy ny fanabiazana na ny biro-piangonana na iza hoe ataovy zay mba hisiny ity boky ity eto amintsika zany na ny tsirairay avy ny tonga dia mividy mivantana avy hatrany ao amin'ny librairie Antso Analakely na mba entiny eto amin'ny fitandremana le izy satria tsy ho lany andro velively izy ity satria ny torotenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra tsy ilefy sy ny fampianarana rehetra ato tsy hoe voatery ho amin'le herinandro ny fianakaviana ihany dia iloza amin'ny toetrandro akory nalany andro fa ny teny sy ny fampianarana ato dia ilaitsika hatrany hatrany amin'ny fiainana ka dia ampirisihana mihitsy zany ny ananany maro anyity boky ity izay tsy dia lafo loatra akory fa crédit herinandro an'ny eto sotro fitiavana zany ngamba 3 andro crédit 3 andro dia efa mahazo an'ity boky ity faliny foa satria no ny amin'ny antony faravakeliny anankitelo ny antony voalohany aloha dia nareo manana mpitandrina mahafinaritra satria tsaroko tsara tsy voasambana izy nitarika amin'ny fandiniana ny lohevitra momba ny fiainam-pitiavana sy fiainam-pianakaviana fa fony izy mbola nitandrina tany amin'ny toeran-kafa tsy tadidiko le toeran-kafa dia efa nanao tahaka izao izy ary efa nisy fotoana mba nandraisanay anjara tamin'izany dia tonga ty sotro fitiavana izy dia mbola manohy zany asa zany ka mahafaliny fo zany fa mahafaliny fo koa ny hoe manatanteraka ny herinandro ny fianakaviana ny eto amin'ny efijakema sotro fitiavana raha ny marina manko tsy tokony hanao tsony ianareo ngamba raha le anarana entinareo satria tsy misy fitandremana manana anarana oatra anareo betsaka manana anarana fa nareo miavaka indrindra hoe nareo zany ny tena vontom-pitiavana malala ny fitiavana tompony mahay mamolaka ny fitiavana kanefa mila mianatra foana ihany na izany azy zay antony faharoa sambany azy zany zao vao nampianatra nanitarika famelabelaraka-hevitra teto isoran'Andriamanitra fa rehefa eliny ela rehefa antitra mba mandalo eto sotro fitiavana ihany fa ny antony fahatelo farany dia ianareo tsy zao zany anisan'ny mpamakilay misy ihany efa manao tahaka anareo zao fa ao anatin'ny voalohany ianareo amin'ny hoe fanomezan'ny fiangonana lanja siasina ny fanabiazana momba fiainam-pianakaviana izay no antom-pisiny voamieran'ny ankonana sy ny fanabiazana raha ny fahazoko azy ka dia inona moa zava dia masabary maitikotoza ary dia ataontsika hoe efa totondro vokona ny ntsika manaingany sisa tsy ahitra ihany zany amin'izao fanombohana zao fa andehantsika hibanjina ilay lohevitra antony fivoritsika eto amin'ity takariva ity ankonana sy fianakaviana feno fahasoavana araka ny fikasan'Andriamanitra dia ho jerentsika aloha zany hoe lay Andriamanitra sy ny fikasana mahagaga ry avana le Andriamanitra ivavahantsika fa io Andriamanitra ivavahantsika io dia mamiasina sy mamelanja
izany hoe fiaina nankonany zany zany hoe fiaina mpianakaviany zany tena mamelanjany zany izy raha tsy resakitsika hoe tsarotsika tsara fa nahary olona teto ambonin'ny tany izy dia naorony sy natsangany ho fianakaviany zany olombelona zay nohariny zany nao mi Genesis toko voalohany nao mi Genesis toko faharoa ahitantsika an'izany ry fianakaviany ry Adama mba sy ry Eva sy ireo taranaka zay nomen'Andriamanitra azy hatrany ampianomboany zany hatrany ampiandohany zany a dia efa nataon'Andriamanitra osy zava-dehibe sy manan-danja ny fiainanankonana sy ny fiainam-panakaviana matoa izy nanao an'izany zay le izy zay dia araka izany koa dia nataon'Andriamanitra ho fifanekempihavanana fanekempi-famatorana amintsika le hoe ianareo oloko ary izao Andriamanitra reo nisy ohatrany rohy mpifamatorana tahaka izany andeaza olazainy hoe efa karazana roa mpihavanana mihitsy ao amin'ny Jeremia moa toko fa 1:30 ny andininy fa 1:30 na ny andininy fa atialobe kory azy andininy fa 3 dia misy le teny malazy reny hoe avy ny andro i Jehovah zay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely fa izy ireny dia nivadika amin'ny fanekeko nefa izao no vadiny hoy Jehovah Andriamanitra hitanareo amin'izany hoe Andriamanitra manahoana ilay Andriamanitra zay inontsika zay arahantsika zay ivavahantsika Andriamanitra mamiasina zany fiaina mpifamatorana amin'ny endrika ankonana na fanambadiana azy arak'izay lazaintsika teo zay fianakaviana kely fa tena ankonan'Andriamanitra isika nandalo tato amin'ny trano fiomanana tato teo dia nahita takela anankiray hoe ny taratasy mpitiavan'Andriamanitra dia roa mpihavanana sao hoe zaho no tena rainao ianao kosa tena zanako dia zavatra toy izany zany hoe nomen'Andriamanitra lanja sy asina io fiaina mpianakaviana fiainanankonana fiainam-panambadiana io hatrany am-polohany ary hatramin'ny farany vo nampianariko tamin'ny fotoana tahaka zao anykeo tamin'ny fiangonana fitandrimana anankiray hoe mahagaga hoy aho satria dia tena nomen'Andriamanitra lanja sarobidy loatra izy ity fa voarin'ny olona Andriamanitra dia mpivadino nataon'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy fa 7:20 raha midika teny Hébreu zay vitan'ny pasteur miaro sotsenjery miala tsy mifafanampinanarana no ilazana fa ohatran'izany alalany mibetsaka anao noho hoe andrianomanana dia hatrany am-panomboany zany eo amin'ny Genesis toko voalohany andininy fa 7:20 raha vakina amin'ny teny fototra dia zao no tena dika teny hoe Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra nahariany azy io le olona io zany lahy sy vavy no nahariany azy ireo zany hoe ao anatin'ny finosam-pisihina anankiray zay olona no anarana omen'Andriamanitra azy na omen'ny baiboly azy ao anatin'izany finosam-pisihina sy fiainana izany dia ahitana sadiny singa anankiroa dia mpivady zany lahy sy vavy zay lahy sy vavy mivondrona mikambana ho iray no mameny olona ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy fa 7:20 tonga dia ao anaty finosam-pisihina anankiray no mikambana na miaraka ny lahadron'olona iny izy teo lahy sy vavy Zakara sy Nekeba hoy ny teny Hébreu efa mety ho nianaranareo nandritra ny herinandro ity fa averiko kely ihany ny hoe Zakara avy amin'io ny vin'ny anarany hoe Zakaria dikany hoe Zakara dia hoe lahy zany hoe ny Zakaria zany dia hoe tena lahy matanjaka zay zany dia ny ilany tao anatin'ilay namen'le mahaolona zany kosa dia vavy Nekeba kosa amin'ny teny Hébreu izay ny fiombonan'izy ireo namele olona ka hita amin'izany sady ny fifamienoany ny fiombonam-piainany ny fahalavorariany zany na ny fahasoavany zany tamin'izay olona voalohany no arian'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy fa 7:20 Zakara sy Nekeba izy teo amin'ny teny Hébreu Zakara zany ohatr'izao zany le olona ataontsika ohatr'izao ino izy ity bolabola ohatr'izao zany ilay hoe olona fa ao anatin'ny olona io dia iombona ny singaroa ny anankiray lahy Zakara ny anankiray vavy Nekeba
dia ireo no mivondrona mikambana mamelay maolona ka ny jakara dia le antsona amin'ny teny frantsay hoe mâle ne que ba kosa dia ilay antsona amin'ny teny frantsay hoe femelle amin'ny teny gasy izy zany dia hoe lahy vavy amin'ny teny anglisy moa dia tsisy afavalaka amin'izany a fa izay izy dia ireo zany no miombona sy miaraka natao hiara-dalana hiara-iaina hifaningotra fiainana amakivaky zao fiainana zao amin'ny Genesis toko voalohany andininy fafito amby roapolo hitantsika amin'izany sady ilay fahasoavana zay no heverin'Andriamanitra hatrany am-paharino amin'ny Genesis toko voalohany andininy fafito amby roapolo fa ao amin'ny toko faharoa kosa zay tantara anankiray faharoa indray hafa n'ole toko voalohany teo milaza ny amin'ny fanambadiana dia ahitsika loatra ilay nampika ny olona rehefa naseho teo amin'ilay anankiray dia lay vady sahaza zany fa rehefa nahariny zavatra rehetra Andriamanitra dia namponeniny tao amin'ny saedena sa tsara tare zany dia nomeny ny zavatra rehetra mba hanjakany tao azo mihinanana avokoa ny zavatra sona voakany azo maniry tao amin'izany saedena zany tokana ihany no nandrarana azy fa na dia feno fahasoavana tahaka zany azy izy tsy mbola ampy zany ary Andriamanitra mihitsy aza no vatana ka ny teny hoe tsy tsara raha irery ty olo ty zay ndika teny Hebreo Adama amin'ny teny Hebreo fa somary nivona kely moa le hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fa ny tena izy zany dia hoe tsy tsara raha irery Adama dikany Adama amin'ny teny malagasy dia hoe olona tsy tsara raha irery ty olo ty amin'ny TM moa izy dia tsy tsara raha irery raha olombelona dia anaovako iny vady sahaza ho azy izy zay zany na dia nanana ny rehetrarehetra za efa nomena ny rehetra aza ary nomena ditsy ndraika hiasa sy tandrina sa tsy mbola zany le tena fahafianom-pahasoavana fa ny hafeno ny fahasoavana ahatsara azy dia tokana ihany inona io zavatokana io nomena ny vady sahaza ho azy izy zay le izy zany aza nytaninareo eto fa aloha azavain'ny pasteur miarosoa iny amin'ny fotoanany hoe ahoana zany amin'ireo olona irery olona tokatena olona tsy mba manambady eo amin'ny fiainana fa i Jesosy Kristy no mamaly an'iny ao amin'ny Genesis ao amin'ny Matthieu toko fahasimbe folo andininy voalohany hatramin'ny faharoambe folo indrindra ny andininy faharoambe folo ilazany hoe fa misy ionoka na ionoka zay teraka ionoka hatrany akibondreniny misy ionoka zay nataon'ny olona ionoka noho ny zay nataon'ny olona onka ary misy zay nanao ny tena nionoka noho ny fanjakan'ny lanitra izay zany le olona irery le tranga manokana tranga maningana tranga miavaka izay anazy iny fa anazy iny araka narina azy zany fa misy ho an'ny daolo be ho an'ny eraisantsika rehetra amin'ny akapobeny dia ny fahafianom-piainantsika zany ny fahasoavana tena fahasoavana tena izy mampamety sy mampatsara dia ny iainantsika sy ny anantsika ny vady sahaza ho antsika dia fantatsika ny tantara iverenao kely fotsiny zay satria iveriko fa ilainy zay tamin'ny nisairan'Andriamanitra Jehovah Andriamanitra tamin'izany fa rehefa hitany hoe tsy tsara raha irery i olona io araka izao teny zao andininy fahavalo amby folo ovakiko amin'ny teny Hebreo indray le izy tononika amin'ny teny malagasy anefa dia hoe ary Jehovah Andriamanitra niteny hoe zay no fa tsy hoe nanao hoe ary Jehovah Andriamanitra niteny hoe tsy tsara raha irery ty olo ty dia anaovako vady sahaza ho azy izy dia hitantsika ny zavatra nitranga tadiavana vady sahaza ho azy na tsy hoe tadiavana fa hanamboarana vady sahaza ho azy zany olo io ary Jehovah Andriamanitra mihitsy no nanamboatra n'ilay vady sahaza dia hitantsika ny toy ny tantara fa eo amin'ny andininy fahasivy folo dia nanamboatra tokoa Andriamanitra saingy ny namboarin'Andriamanitra tamin'izay dia inona biby rehetra no nahariny aloha dia nentina teo amin'ilay olo reny mba ahalalany hoe ino ty dia nitombana an'ilay olona teo dia arakaraka izay bika manendriny teo no nanonana azy ary zany no anjary anaran'iny biby isan-karazan'iny na vorona na biby lehibe na vavety na majinika na tatrano na tanety dia zany no anarany dia faranana nefa ny filazany hoe kanefa tsy hita izay vady sahaza ho an'le olona tsy nahitana vady sahaza ho an'le olona ireo biby rehetrarehetra ao satria nahoana moa biby reo fa tsy olona ka tsy mety ho vady sahaza ho azy tsy maintsy olona ihany zany no vady sahaza ho an'le olona dia minao toy ny tantara fa ndeha alohan'ny anohizana ny tantara jerena kely ty zahatra tadiavin'ny Jehovah Andriamanitra teo hoe vady sahaza
no tsy omena n'le olona teo fa tsy tsara raha izay dikany hoe tsy tsara moa dia hoe tsy tonga lafatra tsy lavorary tsy feno fa dikany hoe tsy tsara koa dia hoe ratsy na tsy manjary na tsy mety mihitsy ka azontsika raisina daholo zany hevitra zany ny vahaolana zany atrarana amin'ny fahatsarana lay fahafenoam-pahasoavana dia ny hanomezana azy le vadisaza ka inona le vadisaza amin'ny teny hebreo a dia ny antsony hoe vadisaza dia hoe ejery nagady zay anaovako ejery nagady ho azy izy ejery nagady na dikantsika hoe vady zany le ejera ny hoe nagady hoe sahaza fa misy note de renvoi eo amin'iny andalana iny a zay nazavany hoe na mpanampy tandrify le mpanampy eto zany dia tsy le hoe mpanampy manala fasiaranana koa le ao tokantrano fa le mpanampy eto zany dia lay fanampiny na lay famenony na lay ilaina mba halavorary sy atomombana zay ny dika le hoe ejera zany vady na fameno ohatrany fa ao amin'ny salamy faharaiky amin'ny 20 aza dia aseho hoe tsy izay fotsiny dikan'le ejera tsy hoe fameno na mpanampy na vady fa mihoatra lovotra aloha izany a ny hevitra raketiny hoe ejera satria ao amin'ny salamy faharaiky amin'ny 20 andiny volana sy faharoa no ahitantsika ny ampiasana an'io ejery io zao no teny eo a vakiko amin'ny teny hebreo manompo ny masoko amin'ny tendrombohitra aho avaizany ejera ho ahy ny ejera ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao lanitra sy ny tany inona indray ny dikan'ny ejera hoe nandikatsika azy famonjena tena vonjo an'ny olona ny fanambadiana famonjena azy a ny hanomezana azy vady adray le teo amin'ny obolana toko fahavalo ambin'ny folo andiny faharoa amby 20 hoe zay lehilahy mahazo vady dia mahazo zavatsoa fanakaikaiky amin'le fahasoavana sady mahita sitraka amin'ny Jehovah zay zany le fahasoavana ejery nagady anamboatra ejery nagady ho an'ny olona io Jehovah'Andriamanitra nagady dia hoe tandrify le tena mety lay tena ao amin'izay tena ilana azy raha tsy le sahazy io no vadin'ny olona dia mety ho tafahoatra ka anahirana na mety ho banga ka andesiko fa le tena saza le tena mety no ilaina izay ihany no izy tsy nitsopotsoponina tetseronona nytadiavina tarisy tatsy fa tena lay sahaza lay tena manjary aminy zany lay tena mety aminy a lay taontsika amin'ny teny malagasy hoe lay tena ifanoka ny hoe mifanoka zany dia ohatran'ireny saronan-karony reny a misy arona anankiray dia misy sarona dia rehefa afaka mifanarona tsara izy no antsony hoe mifanoka zay zany zay no ho ataon'Andriamanitra dia rehefa tsy nety le biby teo fa tsy maintsy iny ihany zany nomenan'le olona ho ejery-nagady ho azy tsy maintsy olona ihany zay ve fa nahagaga ry havana tsy naverin'ny Jehovah'Andriamanitra lay asa lehibe nataony eo amin'ny andininy fafito amin'ny Genesis toko faharoa eo amin'ny andininy fafito manko narian'ny olona zao no teny eo a voalaza sy voasoratra eo ary vovotany no namoronan'i Jehovah'Andriamanitra ny olona zay no andininy fafito toko faharoa zao tsika ary ny fofinaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy jereo efa olona aloha efa tena tsara zany efa zavaboary zany fa tsy mbola mety zany fa tsy mba maintsy no fonina fofinaina mahavelona zay izy voa tena olombelona io olombelona io averiko indray mandeha lefa napetraka tao amin'ny saedena efa nomena ny zavatra rehetrarehetra efa nasaina nanjaka efa nasaina ny sitraka tamin'izany a fa mbola tsy azony le tena fahafenoam-pahasoavana dia anaovana ny ejery-nagady izy tsy maintsy olona no ejery-nagady vadisaza ho azy saingy zao nahagaga fa tsy naverin'Andriamanitra itsony la hoe famerenana fanaovana olona ho vadisaza n'le olona teo tsy nanahary olona anankiray vaovao Andriamanitra ho ejery-nagady ho an'le olona efa teo tsy nahary olona anankiray vaovao hafa izy fa raha izany dia ho in'le olona io no arina io raha toka hoe nahary olona anankiray vaovao hafa Andriamanitra ho in'le olona io olon-kafa aminy zany tsy olo-kafa nefa lay tadiavana fa inona ejery-nagady vadisaza lay famonjena azy ho famenovana dia inona nataon'Andriamanitra naka taolany anankiray izy taola tehezany io nalainy io nasiny nofo zany dia nakombony teo dia ino ny angaliny tsara nampiasany ny tena fitiavany sy ny talentany a nataony nahavita zavatra créature mihitsy zany créature izay tsy inona kory fa ny anarany omena azy rehefa avy eo dia hoe isa na vehivavy
dia le olona taminanaovan'ny Jehovahandriamanitra zany a dia nataony natoro tsy nahita nininna sy naneninina akory fa rehefa voamboatrany Jehovahandriamanitra lay vadsaza zay holazain'le olona rehefa avy hoe ity dia atao hoe isa vehivavy voahita ny nentin'ny Jehovahandriamanitra izy nanatona azy ika-pifaliana nandraisana azy hoe ankehitriny dia taolana vamin'ntaolako sofa vaminofoko ity dia atao hoe isa satria isy ny nanalana azy samy isy fa ny anankiray isy féminin isa zany rehefa misy io moa dia vehivavy zay satria isy no nalalana azy raha ihany reo a fa ny anankiray vehivavy ny anankiray lehilahy zay no ilazany hoe nivadiny olona dia tsy olo-kafa aminy akory fa ny tenany ihany satria amin'ny endrika hafa no izy le antsona amin'ny teny teknika hoe alter ego l'autre moi raha miteny frantsay zany zay no vadiny olona zany tenany ihany io Paoly apôstôly tsy misy olona tsy tia ny tenany fa mamelona sy mitaiza azy zay tia ny vadiny dia tia ny tenany zay le fahasoavana zay nataon'ny Jehovahandriamanitra hatrany am-piandohana nomena ny vadsaza le olona ary tena saza satria jereo ange taola tehezana no nalainy tsy tamin'ny taolanandoa ahasokonendra raha tety nangalany ho koka be tety dia ho hafahafa ihany a zay tsy tamin'ny taolan-dratsambatana akilemainy satria manjary ihany fa tamin'ny taola tehezana mba mitelan'izany dia ity a zay le antsona amin'ny teny frantsay hoe marché côte à côte tsy marché bassin akory fa lamada zany lamada misy ina le di any reny na épaule fa rugby zany fa ny hoe côte à côte dia ny olona afaka ifampitakisina ifampiankina hiara-mandeha amin'ny fiainana zay ary jereo fa amin'n'ivon'ny olona nangala no misy an'izany tezany zany tsy any ambany be ho ambanina tsy any ambony be ho andrianina fa tena mira lenta mira asina mira aja amin'ny olona ny vady zay nomena azy zay zany izy efa hatrany am-piandohany zany ho vady zaza tsy tamin'ny taolan-dohan'ny olona akory no nangalana ny vehivavy fa raha zany dia nataon'ny vehivavy tangimbozina ny lehilahy tsy tamin'ny taola-tongotry ny lehilahy koa fa raha zany dia nataon'ny lehilahy fanitsakitsaka ny vehivavy fa tamin'ny taola-tezany mba olona mira asina sy sata hiara-mandeha aminy eo amin'ny fiainana ho tenany hiara-izotra aminy teo ambanin'ny sandrany mba ho fienteherana izy ary teo akaiky ny fony mba ho lalainy la femme n'a pas été tirée de la tête de l'homme pour qu'elle le domine ni de l'os de ses pieds pour qu'il la piétine mais de ses côtes pour qu'elle soit son égo zany son moi sous son bras pour qu'il la protège près de son cœur pour qu'il l'aime izay le drafitr'Andriamanitra zay le planin'Andriamanitra zay le fikasan'Andriamanitra hoe raha olona ihany a aoka olona feno fahasoava zany ka iaiky volana hiteny hoe ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nova avy amin'ny nofoko ty ary marina zany ry havana ho an'ny olona tena mahalala ny asoavy ny vadiny na lahy izy na vavy a dia tena masoandro ny vadiny tena fiaina ny vadiny tena izany ny mampanjary ny fiainany raha tena mety le tantara zay rehefa tsy mety moa io kosa indraindray tena inony tena grave be fa tokony ho zany no izy satria fahasoavana ny tian'Andriamanitra iainana manomboka amin'ny fiainam-panambadiana aloha fa hiditra amin'ny ankonana izy rehefa ho isy ny taranaka hitatra any amin'ny fianakaviana izy rehefa mivelatra sy mihalehibehibe izany a fiainam-pahasoavana zay omen'Andriamanitra zany zay le izy ry havana virenako kely le Genesis toko voalohany andininy fa 7 teo a le hoe ny olona no arian'Andriamanitra zany dia olona iray saingy eo anatin'ny olona iray io a ahitantsika singa roa inona le izy teo jakara sy nekeba lahy sy vavy dia lao mba azavaina kely farany miditra amin'ny dingana manaraka jereo le tena fahasoavana hoe jakara sy nekeba lahy sy vavy sy efa nazavaiko teo moa ny amin'izay mbola tsy nilazaiko ny dikany amin'ny teny malagasy le hoe lahy sy vavy mâle le femelle amin'ny teny frantsay fa amin'ny teny hébreu teny foto izy dia hoe jakara sy nekeba ka misy dika be le hoe lahy sy vavy mâle sy femelle asa raha sendra misy prise na courant anto na tsy misy rehefa misy prise na courant reny dia hitanaro fa
misy mipetraka eo amin'ny rindrina eo prizina no ilazana an'iny femelle fa misy kosa le atsofoka aminy prizina no filazana iny mal rehefa miondro vao mahazona iny courant lay zava-tsotadiaviny zany dia izay mihitsy nidikany hoe jakara sy ny ekeba nidikany hoe jakara zany eo amin'ilay finosam-pisinany mahaolona ny ilany lahy ny ilany vavy miombony reo mamele olona dia izao nidikany hoe jakara zany na lahy dia tsinona koa reo amin'izay finosam-pisiny zay a fa ilay inona ilay ila olona tia le olona zao reo zay boribory iny tazany avy any ariana ve zao fa io ila olona ny anankiray inona lahy jakara ny anankiray iny vavy nekeba dia inona le jakara ao anatin'izany fisininy mahaolona zany inona zany le jakara lahy inona zay lahy zay azavao amin'ny sary hoe izay naseho anareo ny ilahy zany a dia tsy inona kory fa ila olona mirija sy mavitrika natao a hameno sy natao hiditra sy hameno ny fiainany vadiny zay lehilahy jakara zany averika ny jakara zany dia ilay ila olona mirija sy mavitrika natao hiditra sy hameno ny fiainan'ny vadiny sao dia misy voambolana tsy hainareo amin'izay sy hainareo daholo mirija rehefa atao verinoidy hoe mirijarija any hoe olona ngezange matanjaka lava ohatrany asinareo sendra nahita miaramila ave nareo ohatran'ireny gendarme reny zany raha mitondra basy izy na tsy mitondra ohatran'ireny zany zay le jakara zay inona ndraiky io sa le ilany anankiray le nekeba le vavy zany inona ila olona inona ndray mpamaro toetra ilazantsika azy ila olona miaino anareo kosa ila olona inona mahafaritra dia zao teny malagasy zao hoe ila olona miaty sy milenoko natao ampandro sy apetrano ary amplasin'ny vadiny averiko ny vavy dia ilay ila olona miaty sy milenoko natao andray sy ampandroso ary ampetrano sy amplasy ny vadiny sao dia misy voambolana tsy haintsika amin'izay inona no tsy haintsika miaty inona fototeny amin'izany aty zay asa rehefa nareo zany hoe tsatokaty mety efa mba hainareo zany inona no antsony hoe tsatokaty tsikaty zany dia lay vili lovia baolina ositsika zay natao ho fitoerana zavatra tahakany hoe lasopy na tahaka zany ka ny hoe miaty zany dia izay mihitsy zay lizy le tadio le sarina atao teo prise femelle zay nateoteo natao amindray ampiatrano amplasy ny vadiny fa nitoetran'izay hoe miaty zay io le hoe fanabiazana mampiaty zany hoe mandray ny rehetrarehetra ny hoe fanabiazana mampiaty milenoka dia sao dia tsy hainaro kosa le hoe milenoka andry ny antsony hoe rehefa verindroy any dia moray milenidenoka ery zany anan'izany nareo nga tsy mba mihetsehany aty makeny ambalavao dia mividianana rehefa maitsomaitso manana tsara iny zay ny hoe milenidenoka maniry eny any ananiny eny zay azany ny vavy zay sotra toko ka izay zany lay fahasoavanao fanambadiana aloha zay lazaiko zay fa andeha hitariny io ao amin'ny ankonana ny tsy vitan'izay hoe zay lehilahy mahazo vady dia mahazo zavatsoa sady mahita sitraka amin'ny Jehovah fotsiny le tantara tsy mifarany eo aloha izy dia vitareo dia hoe velomo fa nitoyiny dia zao nitoyiny zao dia zao hoe ary adama nalalan'ny eva vadiny dia niteraka ny kainy izy na niteraka ny abely izy inona le fahasoavana manaraka an'le teo inona afaka maninona manananaka miteraka zay olona roa ny teo mety ho lasa telo rehefa voantso amin'izany mety ho lasa efatra mety ho lasa dimy mety zay isany ihany nareo no mamaritra zay isany tsy maninona akory
fa lasan'izay indray le fahasoavana izy roa raha magnaina tsara amin'le fahasoavana teo fa sambatra efa tretrika zay efa feno fahasoavana fa voamaika tsaroko tsara tamin'izay niteraka ny zanaka mivady voalohany fa tsy zanako fifaliana zany lasa naintay zaho dia nitrotrotronodrao mahafinaritra fa aza malay aloha reo sendreo misy tsy amin'izay fa milaza an'izay fotsiny lasa manana zanaka le olona manana ankonana le olona io tsy ny hoe fahaizana na ny fatanjahany sy averintsika hoe ny matanjaka zany avy amin'ny fatanjahana aveo zany dia mibokseur ny tena maro anakandrindra na ny karate manina tsy zany tsy avy amin'ny fananam-bola tsy avy amin'inina fa tena fahasoavana ny men'Andriamanitra zany zay le izy ryavana men'Andriamanitra zany taranaka zany ahitany zafinao any ianao hoy ny Salamy 8:27 ndenge hojerentsika io teny fototra nampidirinao ny bokintsika io Salamy 8:27 akoatran'le zavatra rehetra teo ahoana le fanambinana sy fahasoavana lazainao amin'izany salamy zany mba vakio kely eo an'izay nahita Salamy 8:27 sambatra zay rehetra matahotra an'i Jehovah averiko li satria eto misy micro dia izay mandeha amin'ny lalana fa hoaninao tokoa ny asan'ny tananao sambatra sady ambininy ianao ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao ny zanakao dia tahaka ny zanakao liva madinika mandidina ny latabatra ao hitanareo ve zany mipitipitika zany zany velona zany fifaliana fahasoavanao anatin'ny inona tokantranony olona matahotra an'Andriamanitra zany tokantranony olona miombona sy miaraka amin'Andriamanitra zany le vadiny tadiofo zao ny zavatra misy ny vadiny olona ihany ny vadiny izay zany le izy fa izao tsy mitovy ny vadiny olona matahotra an' Jehovah sy ny vadiny olona tsy matahotra an' Jehovah fa ny olona matahotra an' Jehovah dia ho maso tsara no ijeren'ny vadiny ho fofeny fitiavana no itiavany vadiny ary tsy ny vadiny ihany fa hatramin'ny ankonana dia anjary ho tsara tare mbi amin'ilay teny malagasy hoe zay tiana mitombo tare zay asa rehefa nareo zany teny malagasy zay rehefa ao le fitiavana nareo ohatra mampiasa betsaka le vombolona hoe fitiavana dia ahoana lasa tsara sy mahafinaritra lay manodidina lay izy le ankonana ho faly le lehilahy mahita ny vadiny ho ravoravo le vehivavy mahita ny vadiny ho samy feny fifaliana izy mahita ny zanany asa raha hitanareo le fahasoavana araka amin'ny fikasan'Andriamanitra zay azay natonga ny hoe teo amin'ny jiosy mafimafy ihany raha misy tokantrano momba fa nivavaka moa izy ireny dia men'Andriamanitra zay tandrifa azy ihany izay le fahasoavana lasa mihitatra amin'ny ankonana dia indraindray za mihitatra mbola amboniny le zanaka le fahasoava ho tonga araka io tio ho tonga hatrany amin'inona zafikely mba hampanangatana anazy afata ho anareo tonga eto iza rehefa manana zafikely atsangano ambony ny tananareo zay efa manana zafikely 3-4 dia manahoana ahoana ny zafikely reny tokoa fa lazain'ny olona hoe manahoana ny zafikely mamozy ny vombolo fahasoavana ny marina fa tsy vita azy hoe mamimamy zany fahasoavana zany ahita ny zafinao any ianao zany no anisan'ny zari-bidy indrindra ao anatin'le fatahorana an' Jehovah sambatra rehetra matahotra an' Jehovah fahasoavana anambara amin'izany ary zany ry avanao no entsinantsika Jesosy fitiavana any io fa lizy moa voafetra dia voafetra fa tokony adiny 3 izy ity pasteur fa voarana antsika fa manana zany no entsika etsona anareo eto tsika ngeranga sy raha matoisany izao le fandehany tsika ohatran'ny olona rehetra ihany satria tahaka ny olona rehetra dia manambadysika mety mananjanaka mety manana tramizafy azy mety manana fianakaviana reo fitarina bebe sy dadabe dadatosiny any to praitaposiny sisa zany le ankonana sy fianakaviana tovy amin'ny olona rehetra ihany zany tsika raha ny amin'izay fa izao kosa ary zay ny zavatra lehibe nanontaniako an'ikeo dia tsisy navaly fa mino afa nareo kosa havaly hoe raha amin'ny zavatra noarian'Andriamanitra rehetra inona no heverinareo na ny zavatra nataon'Andriamanitra rehetra inona no heverinareo hoe tena
mba miavaka indrindra tokony mba ho resahana amin'izay noarian'Andriamanitra na amin'izay nataon'Andriamanitra rehetra inona ny tena mba tokony omena lanja ho resahana mandrakariva ninona samy miteny hoe mba misy miteny aza menamenatra fa eto amin'ny fiangonana lehibe indrindra eto amin'ny Madagasikara nareo tenena inona afa ihany moa mahay dia le kristianina mitsan'ny teny fa mahalana valiteny fa izay nylasain'ny pasteur miaro zay misy marina fa noariana ny olona dia natao araka ny endrik'Andriamanitra fa raha nijanona hatreo fotsiny dia zavaboary ny olona fa anisan'izay everiko fa tena fahafenoam-pahasoavana nataon'Andriamanitra dia ny naharian'Andriamanitra ny fanambadiana ho an'ny olona avy amin'Andriamanitra ny fanambadiana Andriamanitra nanao ny fanambadiana ho an'ny olona mba azon'ny olona tena mahita ny fahasoavana ary efa mety ny atao ao amin'izany fanambadiana zany zany angamba nahatonga ny olona ano tena manisa lanitra izy dia manisa hoe ray roa dia asatra hatramin'ny fahafito tsy fantatra rehefa mety ny fiainam-panambadiana azontsika ve sy tsy azontsika zany izy io zava-tsarobidy io ny tenenana hoe izy nitenena hoe trano sy arena nova avy amin'izy dada sy neny dada fa ny vady eny kosa dia avy amin'izay zany hoe na volamena na safira na diama mbola misy miteny hoe tsy misy ohatran'ny mama fa iny mbola zavatra mama ilaozao aloha rehefa avy eo sady mety andao fa ny tsy misy tahaka azy dia ninona ny vady zay ny zavatra naorian'Andriamanitra hoe nahary ny fanambadian'Andriamanitra fa ny zava-tsarobidy indrindra zava-tsarobidy tsy hoe nahary ny fanambadiana fotsiny Andriamanitra fa izao ho an'ny fanambadiana kristianina iny zany hoe fanambadiana kristianina zany fantatrareo hoe ny fanambadiana no amasininy ny fiangonana zay no antsony hoe fanambadiana misy kajo roa ny fanambadiana amintsika fiangonana dia fanambadiana tahaka ny helony olon-drehetra fanambadian'ny be sy ny maro fanambadiany zao tontolo zao le fisoratana any amin'ny birao-panjakana iny fa misy kosa fanambadiana zay nomeny anarana miavaka dia nomeny anarana hoe fanambadiana kristianina dia izao no ilazan'ny Paoly apôstôly azy io izy nareo ny kristianina aza maintsy manangan-tanana fa aloha jereko fotsiny dia ho fantatro iza ny kristianina ary izany efa ao anatin'ny fanambadiana kristiana zany hoe fa no amasinina fanambadiana na mbola miaraka eo nareo na hoe fa nodimandry ny anankiray aloha jereko dia ho fantatro zao hafa mihitsy io ity fanambadintsika kristianina ity tena fanambadian'ny olona misionera tsy hoe ilany vato ihany akory ro misionera aloha azavaina le resaka aloha azava tsara fa tena fanambadian'ny olona manana mission hoe faina io isika kristianina manambady io tsika makany am-piangonana anymasina io tsy ny anambady fotsiny ny ilanantsika fa ny ainantsika ao amin'ny sehatra ny fanambadiana ninona lay zava miafina lehibe zay no ilazan'ny Paoly apôstôly azy zava-miafina efa mystérieux hoy ny teny grika fa tsy vitany zava-miafina fotsy fa zava-miafina manahoana le izy teo makadiry goavana lehibe iny zany zava-miafina lehibe zany ry havana ny missiontsika io eo amin'ny fanambadiana kristianina dia ny aninona ny aneo ny firaisan'ny Kristy sy ny fiangonana ny aneo ny firaisan'ny Kristy sy ny fiangonana ka raha vao miditra amin'ny fanambadiana kristianina ianao dia izao no lalàna ifeanao ianareo vehivavy tiava manekeny vadinareo tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy zay ianareo vehivavy manekeny vadinareo dia tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana izay le missiontsika lasa manahaka isika zay satria nahoana amin'ny fampianarana zay Paoly apôstôly ny tena mampisongadina an'izany zao io fanambadiana kristianina io ny fototra iorenan'io dia ny firaisan'ny Kristy sy ny fiangonana zay ny fototra iorena firaisan'ny Kristy sy ny fiangonana tia zany le fanambadiana fototra union mère moa no ilazana ho azy le lazaintsika hoe reny be tateny na loharano miteraka an'io iza ny fototra Kristy izy le partenaireny
fiangonana le vadiny io zany lefa dia ny zanany rehetra zany hoe ny kristianina rehetra zany rehefa manambady hiditra fanambadiana kristianina dia ninona anahaka amin'ity ainareo hoe zany hoe manahaka le hoe tahaka hoe nareo vehivavy tahaka ny fiangonana ianareo lalahy tahaka ny kristy inona no fototeniny hoe tahaka nahaka tsy fantatro fa jereo tahaka aloha no haitsika dia izay no raisina tahaka inona matoteniny hoe tahaka matoateny manahaka manomeza ianareo voambolana anankiray a mahasolony hoe manahaka na mitovy inona poika tsy zany ny mitovy zao dia hoe mahagaga fa midablion'ny sotro fitiavana rehetra dia mitovy avokoa tengiasa zany zay tsy tengiasa dia azo ampiasaina keo hoe pasteur miaro sy madame ra izy pasteur herinandriny tena mitovy mihitsy jereo nge fitsikitsikiny jereo nge fiangolangolany jereo nge nitsanganany tsy mitsahatra izy mindraha vavy eo tovy mihitsy tengiasa zany zay tsy tengiasa fa zay zany fampiasana ny matoateny hoe mitovy fa na nampiasana ny matoateny hoe manahaka zao nampiasana ny tokoteny hoe manahaka amin'ny zay izy ity amin'ny zafikelyny pasteur Soloery Paul rehetra dia izy le zafikelyny iny langy ve ny anaran'izy izy c'est priska ny tena manahaka azy teny gasy ve zany se tsy teny gasy fampiasa zany fa raha isy teny hoe oretsy avinga mba jereo nge tsotra nanahaka ny aloha tsy olazaiko ve ny zanaky Brigite mialatsindra misy Brigite eto fiteny zany zay tsy fiteny nareo zany samy teny hoe jereo fa tsotra nanahaka mopera ve ny zanaky Brigite iny samy teny an'izany ve nareo azafady ny teny hoe manahaka tsy mba ampiasaisaina foana amin'izao tsy azo lazalazaina fahatany fa raha ankonana na fianakaviana no manahaka ara-dalàna zany fa raha loha tsinitsino hoe manahaka mampieritrehitra atsika ve le izy eto nefa mivavambolana ampiasaina dia mivombolana hoe inona manahaka ianareo vavy manahafa ny fiangonana ianareo la manahafa ny Kristy ao anatin'izany fanahafana zany zany tahaka izany mivombolana amin'ny teny grika dia hoe os tahaka hoy tsika teny malagasy izay no ilazany azy ary zay le amaranako azy zay le amaranako zao dinika foy zao satria raha azo atao dia mbola mety mba afaka miontsika dia asiana tohiny any arinany raha mety zay izao le izy io fanambadiana kristianina io ony dia nataon'Andriamanitra nisy naoriny le fanambadiana kristianina ndresako mba haninona mba haneo any Kristy sy ny fiangonana zay izay izy io ary zay le fahasoavana fa fantatrareo ny fahasoavan'ny Kristy Jesoa jereo zany amin'ny telefôninareo rehefa miresaka hoe fahasoavana izy fahasoavan'Andriamanitra sy fahasoavan'ny Kristy natao zany fa fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao zay le fahasoavana zay le fikasan'Andriamanitra fa izao no izy ry havana tena tian'Andriamanitra ho hitatsika tian'Andriamanitra iainantsika ao amin'ny sehitry ny tokantrano sy ny fiainam-pianakaviana ary indrindra manomboka amin'ny fiainam-panambadiana ilay fahafianom-pahasoavana ao amin'ny Kristy sy ny fiangonana zay ny alahelon'Andriamanitra raha misy zahatra mampalahelo an'Andriamanitra indrindra eto ambonin'ny tany dia ny tsy fanjariany ny fiainam-pianakaviana zay fataro zay ny tsy fanjariany ny fiainam-pianakaviana mety betsaka mampalahelo azy misy mitsimboka zordira misy marary vonony be mangovotra mampalahelo an'Andriamanitra daholo misy zona izany mampalahelo an'Andriamanitra reny fireny mbola ahitana vahola satria rehefa tonga nitosika fameno ato aminareo to misy tompona ndraikitra ny amin'izany dia mahazo izy dia vokobe eo izy zany ahitana vaholany reny fa ny olana tena sarotra amin'Andriamanitra zay mahatonga ny anarany devoly hoe devoly dikany devoly raha atao amin'ny teny gasy dia hoe mpampisaraka mpandravalaka zay ny dikany hoe devoly raha amin'ny teny gasy ny alahelon'Andriamanitra zao
podiky ny devoly raha ngatia ravany satana raha reto io fiainam-panambadiana ary io mahatonga ny fiainan'izao tontolo zao a ikorotana ambony ambany ohatrao manomboka na fiainanankonana sy fianakaviana io za tsy fanjariana io zay le izy zay azay natonga na ihany le razantsika na ifidiny anaranao hoe isotro fitiavana satria efa tsinotsinjo izy io de andao tonga de finosina amin'ny fitiavana izy ty ary zany a milay zavatra tena tadiavin'Andriamanitra rehefa manambady ihany aoka raha mba anjary io fiainam-panambadiana aoka mba olona tomombana io aoka mba ety io fa manjary fandatsana man'izay manambady kanefa tsy mahay manambady a ny fahasoavana nomena azy eo amin'izany tokantrano zany manjary fahoriana anao manjary olana anao manjary ohatran'izany tsy mety zany zay le izy fa mission antsika araka ny lazaiko teo dia hoe ao amin'ny sehitry ny fanambadiana io no ankalazantsika an'Andriamanitra amin'ny sehitry ny ankonina sy fianakaviana io no ideratsaka ny tompo fa tena Andriamanitra ny isam-pianakavian'Andriamanitra Andriamanitra ny isam-pianakaviana Israely ao izy dia tadio le lazaiko amaranaka azy hoe vao nanomboka nahary Andriamanitra dia nahary fianakaviana izy zay mandritra ny fotoam-piandrasana rehetra dia tao anatina fianakaviana no namangin'Andriamanitra atsika fantatrareo ve zany na tonga le hoe lasainty ity i Jesoa ange ka zanaky ny fianakaviana anankiray tsamo ndreniny tsy tadidiko le anaran-dreniny fa ndray no fantatra hoe Josefa zay zany le izy tao izy mipotra dia nitezaina sy nibiazina tao izy ohatroatra zany tao anatina fianakaviana anankiray tsy parazary zany tokony nakisendrasendra fa tiana Andriamanitra anomezana anazy hoe manana asina loatra amin'ny fiainam-panakaviana zany ka zay ny tenenana le tiany sarobidy hoe raha nitodika tamin'ny mariny ny any hoe voatasa amin'ny vehivavy ianao atsika moa zany fa tsy mari aloha nitondra volovolana fisika koa voatahy satria avy amin'ny olombelona ny piran'ny mpamonjy antsika zay nandritra ny tantaram-pamonjena fa rehefa ifarana ny zavatra rehetra mbola fiainam-panambadiana no amarana an'Andriamanitra azy iny zany fanam-panambadiana amarana an'Andriamanitra azy zany ampakatra ny malalana iza le malalany teo moa ny fiangonana anatrika tsy ho mpanatrika mariazy tsika amin'izay fa ho atao mariazy hifampikisakambina amin'ilay tiantsika mba ho feno le fahasoavana ary zany ny tena lanonana be indrindra miomana amin'izany a za tsy teny akory hoe zao nareo dia efa manjay rakanjo na zao dia efa manomboka mandro daholo tsy izany izy fa izy mihitsy no efa manomana zany ho antsika dia miomantsika amin'izany fa tena marina raha tsy andatsy aloha hisotro fitiavana raha tsy samoany daholo tsika samoraisiny ho amin'izany daholo tsika rehefa tonga izy iombo-piainana aminy a hiravoravo aminy araka ny teny hoe miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'ny andro rehetra amin'ny andronao rehetra mandalo foana aty ambanin'ny masoandro fa izany no anjaranao aloha atreto zany a ataovy mety ny fiainam-pianambadiana fiainanankaonana fiainam-pianakaviana fa zany aloha no eto no anjaranao fa rahatray ho avy amin'izay le tena izy inona le tena izy za zao petapetaka zao bingobingo zao za zao maivana kely zao a ho mambizo zany ka alainy zany tsy hita velively tsony no anaovan'i Kristy ay amin'ny mahamalalany a rahatray toatr'izany koa nareo ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana ao anatin'ny fitiavan'ny tompo antsika amen